hitanareo zao Andriamanitra maharim-posy mamindra fo. Tena maritra izy ary tena miezaka mafy izy anitona ny olona hiala amin'ny fahotana ao amin'ny famelan-kelony sy ny famondrapony. Ary mino tena mino fa zany mihitsy no izany atao zao na dia amin'ny alalan'ny vavako azy. Mazava ho azy eto nareo rehetra ary ankasitrahako ny fahatogavanareo. Ary tsy miresaka amin'ny sasany aminareo fotsiny androany fa ho an'ny olona rehetra maneran-tany izay mijery ny programa tahaka izao ka mihevitra fa kisendrasendra zany. Andriamanitra manao izay tenenana aminao, manao izay ampahafantarana anao izy ny amin'ny fanahinio anao sy ny ampeny fitiavany anao sy ny hoe manana fiainana tsara lavitra anao izy. Mihoatra nohizay efa iainanao ary mety tsy mahalala loatra momba an'Andriamanitra ianao dia mihevitra ianao fa tsy takatry ny tanany fa ilaza zavatra aminareo manana tanana lava Andriamanitra izay mahatakatra ny rehetra sy manandratra anao amin'ny lavaka ka mamonjy anao. Fa ny teny hoe mibebaka voalohany aloha midika hoe mila mifonany amin'ny fahotantsika isika fa tsy hoe hoay ny fiantonantsika ny mamaritra antsika ny fatorantsika ireo zavatra mampiady antsika fa mila mifonany amin'ny fahotantsika isika. Andriamanitra za dia mpanota ary mifonany amin'ireo fahotako aho. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitran'Andriamanitra. Fa ny rehetra afaka marinina sy ahitsy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rany Kristy. Teny fikasan'Andriamanitra dia ho an'ny rehetra. Afaka mahazo marika vaovao daholo sika rehetra, tsirairay avy mihitsy. Mila manakatra sika fa ho avy ny andro izay tsy maintsy anaovantsika tatitra ny amin'ny fiainantsika. Dia hitako hoe angamba hitanareo mety tsy hitovy amin'ny tany aloha izay nahakasikana angamba resaka vaovao izay ataon'Andriamanitra ato-poko izany satria izany mihitsy ny tiany hozaraiko amin'izao. Ary araka ny voalazako za tsy mizara amin'izay olona eto fotsiny fa na dia amin'ny olona ny velany ihany izay diso voafitaka aza. Ireo olona izay mandeha any am-piangonana ka misaina hoe ho any am-piangonana mety afaka ampian'Andriamanitra angamba dia lasa mankany am-piangonana ianao mety tsy dia mahita loatra an'Andriamanitra fa mety voatsara sy voatsikera betsaka ianao. Dia angamba olona tsy mahita izay ataony ianao mety manana olana maro ianao dia tsy hitan'izy ireo izay atao anao. Fa hitanareo Jesosy tsy maty mba hananantsika fomba mpivavahana, maty izy mba hananantsika fifandraisana aminy. Ka na dia efa nanandrana fiangonana vitsivitsy ianao ka tsy nety taminao zany, Jesosy miantso anao indray na izao aza amin'ny alalan'ny feoko hoe avy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra etana, izaho no anome anareo fitsarana. Andriamanitra te hanome fitsarana ho an'ny fanahinao reraka io. Misy laharana eo amin'ny ekranareo zao. Raha te hanana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ianao, antsoinao io laharana io dia isy olona avy any amin'ny birao hivavaka hiaraka aminao dia hanazava aminao ny hoe inona ny dikany ateraka indray, inona ny dikany hoe voavonjy. Fa tsy tena ho very ianareo, asa manaiky fitahana. Ao amin'ny Isaia 5:20 dia tiako jery antsika izany. Miteny antsika zavatra hitranga eto tany zany ary efa mitranga izany zao ary tena mampatahotra mihitsy. Lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy. Izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Zao, ny fitsipika zao efa tena manjavona eo amin'ny fiarahamonitsika. Firy aminareo mahalala izany? Ireo zavatra izay efa hita fa 10-20 taona lasa tsy azon'ny olona antoka intsony hoe tena diso tokoa ve zao? Ary tena zavatozy zany. Izay mahakasika azy satria inona ary zany no non'ny olona mandritra ny fizotra ny 20 taona mitohy. Ka raha tsy misy fahamarinana mipetraka tsara ho an'ny fiangonana. Ary tena andraikitsika izany ho antsika rehetra eo amin'ny-pilipitra ho an'izay rehetra manao fitoriana sy fampianarana dia andraikitsika no mahitsy tsara eo amin'ny olona tianao Andriamanitra fa andao sarona ny fahasoavany ny fahotanao. Tsy misy fahotana izay tsy voavely izany ary tsy misy fetra ny isan'ny fahafanao mahazo famelan-keloka fa tsy afaka ny avela-heloka amin'ny fahotana tsy ny bebahany sika sy izay mbola ezahantsika hijanonana foana ka everantsika hoe Andriamanitra mahatakatra izany dia ho tranga hafa mihitsy ny antsika dia hilamindamina izany. Tovy mafy ny tehaka fa tena manampy azany. Raha tianareo fantatra ny marina ny fanahiko tena mitady fatratra ty fa ny nofoko dia tsy mijery loatra ny ampandrosoana ity. Satria haiko fa manomboka mihodina ny kodiaran'ny olona, Andriamanitra ho inona ary ny lazainy.
fa inony zany lazainy izao takariny zany miraha amin'Andriamanitra ianao dia takarinao zay zavatra lazaiko ny sasany aminareo fa malala efa hainareo tsara mihitsy zay tiako lazaina fa tsy tena tianareo raha tsy laza zany loza anareo mba hainareo fa zany hoe loza za taloha miteny foana hoe tena tsy haiko hoe loza inony zany fa betsaka amin'izany ao amin'ny baiboly ary tsy mihevitra ny azo ray amin'izany aloha zaho navitrika ihany amin'ny farany hianatra ny teny anomanana izao dia ny loza dia tahaka ny ozona sy ireo izay mampahonena tanteraka izay mety mahazo ny olona rehetra raha mihevitra ianao fa mpanao fombafomba dia tsara aminao no makao amin'ny Matthieu 7:20 dia mamaky ny loza ny lazain'i Jesosy ho an'ny mpanao fomba-pivavahana lozan'ireo izay toy ny fasana amin'ny lalitra fotsy izay feno drombaka sy taolapaty lozan'ireo izay mampitondra eta mavesatra ka mametraka izany eo an-damosiny olo-kafa nefa tsy mba manao izay anampinazy hitondry izany dia ianareo ny ataony fomba-pivavahana aminareo manome karazana fitsipika ao arana maro izy fa tsy misy fanampina tanteraka izany zay ny mila atakarantsika fahasoavana sy atakarantsika ny herin'ny fanahy masina dia mila atakarantsika koa fa zay rehetra iantson'Andriamanitra antsika dia ampinitsika amin'izany enonareo ve zay rehetra toriko aminareo amin'ity herinandro ity tsy tokony ataotra zany nareo hoe tsy vitanareo zany satria zay rehetra angatan'Andriamanitra ho ataontsika izy no manome hery anaovantsika an'izany fa re olana zay efa nananantsika taona maro dia efa voalaza zay tokony ataontsika inona atao fa tsy misy miteny antsika mihitsy ny fomba fandraisana ny herin'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika mba hampahery antsika anao izany rehefa nilatsaka aminareo ny fanamasina dia azo hery ianareo dia ho lasa vavolombeloko hery amen hery saika mampatahotrany misaina ny amin'ny asa izay ananantsika amin'ny mampino any Kristy ary na dia ny asa izay tsapako fahananako amin'ny fampiofanana ny kristianina mba hivoaka dia anao ny asa fanompoana fa tiako aniry daholo sika rehetra mialohan'ny faranany herinandro mba hanao fandiniana tsara hijery ny fiainanao sy ny fitondrantenanao satria ny olona tsy mahitsy izay ao am-pontsika fa nitoetrantsika no hitany haiko fa mahita ny fontsika Andriamanitra fa miteny antsika koa izy nivoaka sy hitondran-tena tsara zany tsy midika hoe tsy maintsy tanteraka sika zany tsy midika hoe tsy hanao diso mihitsy sika fa Jesosy eo ho an'ny fahadisoana eo izy ho an'ny tsy fahatanterahana afaka no voavela eloka foana sika isan'andro afaka ny anana fanomboana tsara foana sika isan'andro fa isika tsy afaka manana toetrakamo adalaka hoe tsy haninona izany ka hoe tsy afaka hiala amin'izany sika marina sika tsy mila fampifangaroana kristianina izany fa tsy mila mifangaro fotsiny sika na dia ny Israelita aza nanana karazana olana maro satria entiny niaraka tamin'ny zareo ny fitambarany olona maro tsy niaro ny tena ny madio izy ireo ny am'fangarony daholo ny efim-pahotana maro sy ny olona mpanota maro dia mpanompo sampy maro dia nitambatra tao aminy ka nampiala azy tamin'Andriamanitra ndao vakina ny Isaia 5:20 miaraka lozan'izay milaza ny ratso tsara ary ny tsara ho ratsy izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy lozana izay manao azy ho endry sy manao azy ho mazava saina manao ny tenany ho endry sy mazava saina loza ho an'ireo ireo loza izay ratsy indrindra fa mila fantatsika ny marina dia mila mijoro amin'izany sika amin'ny Isaia 10:1-7 ankafizinareo ihany ve le izy afaka manao sosikevitra ve ara mahafantatra kristianina mpiova loko nareo dia eto aty zareo rapitso amen dia izy isaina zao aminareo hoe tsy atony ny tiefitrano ity eny ary zao lasa indray sika fa hiletika amin'ny zavatra kely sika vetivety lozan'ireo izay mitsara mamadika ny fahamarinana
ary say manamarina ny meloka noho ny kolikoly sy manala ny rariny amin'ny marina. Wow. Eny andiny fatelo. Ary ahoana no ataonareo amin'ny andro famaliana sy amin'ny fandravana zay avy amin'ny lavitra? Ho any amin'iza no antsiranareo? Iza no amonjy anareo ary aiza no ametranareo ny arenanareo ary ny voninahitrareo? Hitako fa ny olona ankehitriny manapa-kevitra ny amin'ny voninahiny sy ny sainy. Za manana toeram-pahefana, za manana fahefana, dia zao zavatra iveriko ary saika lasa lalàna zany. Zany koa dia toerana mampidi-doza, tena mampidi-doza. Manana boky aho eto izay nosarain-tevy antsoina hoe izay tiana atao marina amin'ny David Barton. Dia mamaky zavatra vitsy anareo aho, vitsikely ihany. Tamin'ny taona voaingana ny fifanenjehan'ny fomba mpivavahana. No isan'ny fifandirana amin'ny verimberina ary izay nitsarain'ny fitsarana ambony Etazonia izay. Nanana olana betsaka indrindra tamin'ny fitondrana zany olan'izany izay saika fampiarana tsy manam-paharoa tamin'ny tantaran'ny Amerika. Ka dia nanomboka ny tsara ny fanaovana fomba mpivavahana teo ampabe maso ry zareo, indrindra fa raha natao tany am-pianarana zany na eny an-dalana na eny amin'ny toeram-panjakana eny. Nilazana fa tsy azo atao no mampifangaro fiangonana sy fanjakana. Zay tena tsy fankazona tanteraka fa tso-kevitra tanteraka ny amin'ny fanovana voalohany. Fa tsy izany mihitsy ny dikany. Arak'izany aza, afaka azavaiko aminareo zany, fa tena kongresy zany tsy hanao lalàna zany izay ho ankatoavin'ny fomba mpivavahana na andraran'ny fampiarana malalaka ry zareo. Ka ny tena voalazan'ilay lalàna voalohany indrindra zany dia hoe raha tena azonao tsara zany dia hoe ny gouvernemanta mila miala tanteraka amin'ny resam-pivavahana. Zany tsy milaza hoe ny fiangonana mila miala ivelan'ny gouvernemanta fa mampanantenantsika zany hoe zany hoe ny antony feno na tongavany olona teto avy any Angleterre dia miala amin'ny faratsy ny fomba mpivavahana. Ny firenentsika manontolo ireo lalantsika rehetra dia nifotra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy manome tsiny anareo avy any Angleterre akory. Fa tena namana be any Angleterre sika izao. Fa dia zavatra ohatr'izany mihitsy no mitranga amin'ny firenena maro izao. Afaka maneho zavatra anareo ve a? Ohatra lehibe iray. Ity izao dia tavoangina salady italiana. Izao, hitanareo. Rehefa velako amin'izao zany, ka tsy ampiasaina. Ireo zavatra tsara rehetra mankany amin'ny fanambaniny. Dia mahazo reto zavatra eto ambony reto nareo izay tsisy tsirony, sady be menaka be. Fa magaga ny zava-mitranga rehefa fangaronao amin'ny zavatra tsara zany, fa raha le izy fotsiny dia ohatrany hoe iza koa ny tian'izany. Dia saika ohatr'izany sika maha-kristianina tsika avelantsika daholo le resaka Jesosy iletika any ambany. Izay mba zavatra voakantsika sisa dia tahaka ny hoe tsisy tsirony. Ohatrany hoe afaka masira avy azafady. Marina miaraka amiko ve nareo? Azonareo zao afaka mba mahasira kely ve? Zao ny zava-mitranga rehefa manao izay anasarana ny zavatr'Andriamanitra ianao. Ka na zany any an-tsekoly, na ny gouvernemanta, na ny fiarahamonina, na zavatra hafa koa, izay azonao rehetra dia tsisy tsirony. Marina e, raha tsisy an'Andriamanitra, tsisy anana tsirony zany. Tsisy tsirony zany izay tsisy an'Andriamanitra, tsisy. Fa rehefa fangaronao zany, rehefa tafiditra amin'ny zavadrehetra Andriamanitra, dia manan-javatra sika eto afaka hohanina sy ankafizina. Fa tsy mila manam-pahaizana ny manakatra izany eto. Ilay fanovandalana voalohany dia natao horindrina manasaraka ny fiangonana sy ny fanjakana, izay tokony ho tandrovana sy amafisina tsara. Ka tsy hitoerantsika amin'ny fifangaroana. Ary zany izao dia tsy mpitsarana amin'izao. Zany tsy midika hoe ho lalàna natao ho arahantsika rehetra, fa midika zany hoe misy olona ray mikasika ny ray dia nampiatra lalàna amin'izany ny fitsarana izay efa natao nandritra ny taona maro dia maro.
ny olona mitaingina bus publika ray tsy afaka manome boky misy tantara amin'ny baiboly. Anderson versus Milwaukee County 2006. Mety nisy olana me olona io ny filazantsara na boky tantara amin'ny baiboly de nasosotra ny zareo zany de lasa izy nakapisolo vava izay tsara rehetra teo de nilaza hoe eny ary zao tsarainay fa tsy afaka manao zany ianao ka amin'izany firenena zany zao tsy afaka manao zany izy. Fa zao maninona raha nytenenao fotsy le olona hoe aza mandray rehefa tsy tianao. Zao ny zavatra izay tsy azoko. Re olona rehetra manana ny zony de maka ny andray de izay mihitsy le zavatra tsy tiako. Ka zao le olana raha ohatra ianao ka jereo kely jereonareo rehetra raha ohatra ianao ka raha tena tsy te hinao n'Andriamanitra marina ianao de mifona aminao nefa na de zany aza manalavitra anay. Amen. Satria za tena faly arak'izay azoko atao. Ary olona afaka izay nahazo fiadanana be ary ny fiainako de ny velomany mandray ary tsy matahotra manao tatra ny fiainako amin'Andriamanitra. Amen. Zany hoe tsy inonareo mihitsy hoe hatraizany mahadaladala nyity. Tsy misy firafitra ho an'ny fitadiana ratatara zany na tamin'ny fahalavona na tamin'ny famonoana. Ny fisian'ny azo fijaliana de fijoroana vavolombelona. Fa nazato taona firy tany aloha tany de mbola mijanona foana zany fitadiana zany. Ary eo mitrangaina samy hafa eo zany. Ny tanàna New Eugène, La Mesa, San Diego de mitoy hatramin'ny taona maro teto. Manana io boky io zao zahay eo amin'ny latabatra eo. Tsy mifanaraka amin'ny fahasambahoaka ny fananana pombonikazo tahaka ny azo fijaliana. Satria raha hitan'ny olona zany endrika zany de mety hanao ratra pietsepo de hiteraka ratra indray zany. Zao ny mampahory ahy de raha tsy mahita ilay azo fijaliana misaotra tompoko. Za manokana de tiako mijery zany mampitony ahy zany. Manana rangeza be aho aoriana braonay ary tena tiako zany. Fa tsy mifanaraka amin'ny toerana naterana ny fanehoana olona amin'ny ampabe maso. Tsy azo ekena ho an'ny kristiana ny mivavaka ny kariary maneho izay arahany sy nony manokana. Ao Minnesota. Mpiasam-panjakana ray ny voasakana tao amin'ny parkina ny fiarany satria nanana marika famantarana kristiana izy tamin'ny fiarany. Zaho tsaroa fa tsy lalàna zany rehetra zany tsy anao ianao hoe ore olona tena tsy vitako tsony zany. Fa ny fiovan'ny zany tranga zany de lasa zavatra zay tsy tokony hitranga tsony mihitsy. Ka ny olona manaraka zany zay hiteraka dalàna ohatr'izany indray de misy avoka afaka miverina milaza reo zao zareo ny tany aloha ny farana teto ety no rahantsika. Mety ilaza ianao hoe fa maninona ary ny teneninao zany rehetra zany tsy isy hidirako mihitsy ny amin'izany fa de tena mahakasika ny tsirairay amintsika rehetra zany. Satria zao ny zavatra hitranga raha tsy takatsika izay zavatra mitrango zao de mbola hitohitranga foana zany satria tsy mba nanohitra mihitsy sika zany de tsy mba hijoro amin'izay zontsika mihitsy de tsy mba hiado atsika zany. Iray amin'ireo zavikeloko zao, iray amin'ireo tena zavikeloko niteny mpianatra tany amin'ny sekolim-panjakana hoe tain'Andriamanitra ianao rehefa nievina izy. De le mpampianatra hoe ory malala tsy afaka miteny zany ato ianao. Oh yeah. Tainy tompo ianao, tainy tompo, tahina ianao, Andriamanitra itainao, Andriamanitra itainao. De jereo izay zavatra tsy afaka ataontsika. Eny ary fa mivona tsy hiteny zany tsony aho. Zao le izy rehefa mila mijoro ianao. Zao rehefa mila mijoro an'izay inonao ianao de milaza hoe inona ny tianao ambara amin'izany. Andriamanitra no ivon'ny fiainako de iresaka mikasika azy arak'izay tiako iresahana azy aho. Ary tsy afaka miteny ianao hoe tsy afaka. Hitanareo zao zareo tokoa de tsy afaka fa rehefa velanao ny olona de ho tavela tokoa izy. Mankeny amin'ny tableau ianao.
raha ilaina zany de makapsolo vava ianao de hoy ianao hoe tena tsy vitako zany misy groupe zay nanofa napsolo vava 240 de mandray raha tahaka zany izy ireo de ataony maimaim-pona nampiana ola iady am'izany fitsarana afafy zany zay akana ny zotsika amitsika aza mataotra mijoro am'zonao ianao amen sady mbo maika koa zany ratsy foana ka tsy manana fotoan'olonanina am'izany ntsony aho fa betsaka ny zavatra talatala tiako ny lazainy ray am'ireo mpamorona hoe fahovakiko aminareo fotsiny ity tena mety ataoko tapany faharoa amin'ny afatra ty raha pitso fa ka hoy izy hoe voalohany aloha George Washington anteny hoe tsy mitombona mihitsy ny tantana ny olona tsisy an'Andriamanitra sy ny baiboly tsy mitombony zany tsy ho vitanao zany Andriamanitra namorony zany rehetra zany de azy avokoa zany rehetra zany fa tsy atsika zany akory Andriamanitra namorona ny tontolo reo ondry amin'ny avoana maro de azy avokoa izy ny miazona ny masoandro eo amin'ny lanitra izy ny mametraka ny kintana teo nampisy ny fasika izy de mametraka ny ramasina eo amin'ny fijanonany an'Andriamanitra daholo zany rehetra zany inona ny verinareo fahitranga amitsika raha toa ka misy olona mahomby amin'ny fanesorana an'Andriamanitra voalohany aloha izy tsy andositra zany fa tsy tiany zany ailika any ampianarany zany de ho dia tsy hita sy esorina amin'ny zavadrehetra tena mampalehiloany tsy fanajan'ny olona an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena mahatoa anahy zany ka de fanantenany voninany sika mila fanazavany eo amin'ny toerany aizina zao ilaza zavatra aminareo amin'ny baiboly milaza eo amin'izao tontolo izao tsika fa tsy an'izao tontolo izao ary mbola iodina manodidina zany ao raha pitso fa zany tsy midika hoe tokony anao adaladala avy any amin'ny planeta any ianao de ny planeta kristianina araka an'Andriamanitra amin'ny tontolo tsisy azy tsy midika hoe manao toetrana fomba mpivavana ianao na manao fanatika fa misy ny tena olana ary misy ny olana anaty tontolo zay tena manana olana ary manana valiny mariny sika de mila mitondra tena mariny sika fa hoe na ahoana zany de olona afaka isika amen ataovy namana na antsipino azy manaova zavatra ho antsipino de anano antoka fa mamindra aminy ianao fa tsy ianao no amindrany amen ka hitanareo ianao zany tsy mila mandeha miasa tahaka ny hoe zaho de olona avy amin'ny planeta kristiana za de olona avy amin'ny planeta kristiana za de olona avy amin'ny planeta kristiana davy la t-shirt hoe mamonjy jesosy de mitondra megafony de mandedeny manao lay fiteny kristiananao de raha nantobony misaotra anao jesosy voninahitra ho anao Andriamanitra alleloia oho voninahitra ho an'Andriamanitra de lasa fotsiny ry zareo fa inona ny problemanao e fa raha misy olona any ampiasana zay manandanja aminao enonao fa simba ny tomobilany ary tsy mbola azo ray vaovao izy raha tsy afaka ray volana de manolo teny ianao ho any an-tranony de makazy any de mitondra azy miasa isan'andro zao de azonareo zany le afatra zay ianao lay manao zavatra mistikany amin'ny alalan'ity fitiavany ity didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo kosa de mba halalan'ny olona rehetra fa ny olona tsy malalantsika amin'ny marika famantarana zany sy firavaka kristiana sy ny fomba fiteny kristiantsika tsy misy takan'izany fa lazaiko anareo zay zavatra afaka takany mahatakatra famindram-po izy mahatakatra fitiavana de anyme ohatra anareo zay ho toetratsika Dave niasa tany amin'ny sehatra fanaovana motera efa ela be mialohan'ny dirany tamin'ny asa fanompona ary ndrehetra nalala fa hoe Dave de kristiana tsy manao taritra be momb'izany foana izy fa fatany ihany zany arakaraky ny fotoana ary rehefa zany de nampianatra baiboly tany ampiasana izy de hitanareo ain'ny olona zany de afaka tonga foana izy rehefa teo avy de nisy olona nanatona ny Dave dre mandeha de nanao vosodratsy de tsy nome Dave fa nijery azy de niteny hoe ainao hoe manino ianao manao zany fa tsy tiako zany zao manana fijoroany sika eo an'izay marina fa zao no tena manandanja indrindra amiko amin'izany tantara zany rehefa tonga ny asy Dave ny andro manaraka iny de lasa namany olo izy de nitondra azy toy ny tsy nisy ninina akory de eto ny kristianina no manao ny adisony foana raha vao mila manao zavatra ohatr' zany ianao de tsy mety mamerina zany tsony sika fa amin'ny tsikombakomba na manao zany ndre mandeha sika de aveo mihafahafa ka de manala ny tenantsika sika tsy miresaka amin'ntsony de hitanareo
raha mba afaka mianatra fotsiny sika ny mijoro amin'izay nohontsika dia mandroso dia manaja ny rehetra mpitiavana mariny.